resaka îles éparses na ny nosy kely manodidina ny Madagasikara, ireo le iadivana zany tsy hoe iadivana fa ambara ny fitondrana frantsay fa an'ny frantsay ireo no iadivantsika hevitra ato anatiny ity fandarana ity dia ny resaka hoentintsika zany amin'izao maraina izao de ny hoe ny teny izay nanomboan'ny hoady hevitra be io indray fantatsika tsara fa tany amin'ny taona 2013 tany raha ilatsaka hofidiana filoham-pirenena Andriamatoa Hery Rajaonarimampiana dia anisan'ny nampanantena fa hiady mafy hamerenana an'ireo nosy kely manodidina izay tokony ho fanana ny Madagasikara ary hoentsika ato anatin'ity fandarana ity hoe voaporofo mazava ny mahan'ny Madagasikara n'ireo nosy kely ireo nampanantena ity candidat ity mbola candidat izy tamin'izany fotoana izany fa hiady mafy hamerenana an'ireo nosy ireo ho an'ny firenena malagasy. Ny zavatra misy nefa dia tao anatiny izay fotoana izay rehefa lasa filoham-pirenena Andriamatoa Hery Rajaonarimampiana dia nangingina teo izay hoe fitakiny sy ny fampanantenany hiady mafy ho an'ny îles éparses izay de nisy taona moa izy nanontaniana dia satria nanomboka niverina indray io ady hevitra io de nanontaniana izy tamin'ny herintaona tahaka izao de hoy izy rehefa miverina avy any Frantsa hoe karazana co-gestion fiaraha-mitantana no arosony ho an'ny frantsay mikasika an'io farany teo indray izy raha miverina avy any New York tamin'ny fivoriana an-tampony ny firenena mikambana dia ny Assemblée Générale Nations Unies de niteny indray izy hoe mbola tsy lahara-pahamehana indray ny fitakina n'ireo nosy kely ireo de azagaga isika raha ohatra taorinan'izay raha namangy ny Andriamatoa Lalora Valomanana nanao visite de courtoisie moa zany tetsy amin'ny lapan'ny tanàna ny masoevo frantsay Véronique Voulon-Anieny dia nanambara manao hoe an'ny Frantsa les îles éparses appartiennent bel et bien la France hoy izy ary efa misy ny fitrandrahana izay atao ao amin'izany toerana izany io moa zany nanaitra sy nampifony atao hoe ny ampiposy ny fitiavan-tanindrazana ireo malagasy mbola manana n'izany fitiavan-tanindrazana izany ao anaty ny tena natohina ny rehetra de hoe tsy misy faneho-kevitra ofisialy réaction officielle avy amin'ny fitondram-panjakana mikasika an'ity îles éparses ity taorinana izay fanambarana feno fahasahina zany nataony masoivo frantsay eto Madagasikara izay dia ataontsika hoe nanomboka ny fotsy kelikely izay karazana fanoherana izay zany etsika zany hanoherana n'izany fanambarana masoivo frantsay zany ary hitakina an'ireo nosy kely manodidina ireo dia fantatsika fa nisy zao ohatra ny fivononan'ireo solombavambahoaka samihafa izay tsy voatery mitovy firehana politika fa mitovy hevitra hoe tokony hitaky an'ireo nosy kely manodidina any Madagasikara ireo anatin'ity îles éparses ity satria fananany Madagasikara ireo omaly no nisy an'izay hetsika izay niaraka tamin'ny hoe malagasy afaka de ny Andriamatoa James Ratsima avy amin'ny antoko fihavanantsika nafantarana azy fa azo lazainy hoe nationaliste ao anatin'ireo izay mitaky ny famerenana n'izany nosy kely izany niaraka tamin'ireo solombavamboaka izay mariako tsara fa tsy hoe mitovy firehana politika tsy mapara avokoa na vondrina hafa avokoa satria misy an'izay fanaovana fanamarian'izay ihany fa nisy indépendant misy mpanohana ny Marc Ravalomanana ihany koa tao anatin'ireo solombavambahoaka izay niaran-tsangana omaly ireo de izay mahatonga antsika amin'ity anio ity handray indray ny etsika ny malagasy mijoro izay etsika de ataontsika hoe vondrina informel zany fa mahatsiary kosa manana didy ary tsy afaka angina ao anatin'izay hoe fitakina ny nosy kely rahavavy hiverina Madagasikara satria fananam-pirenena izay dia andray an'Andriamatoa Solo Ignace Randrianarivony isika avy amin'ny etsika ny malagasy mijoro hitondra fanazavana andeha ataontsika hoe hanampy atsika zany mba hahazo amin'ny fomba ara-tantara aloha hoe maninona no any Madagasikara ireo nosy kely ireo ary indrindra hoe hiresaka n'izay hoe ady ho an'ny famerenana an'ireo nosy kely ireo amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao ary veriko hoe zao ny fotoana tokony anaovana n'izany ady izany satria ady le izy ratsoriny anaovana n'izany fitakina izany manoloana n'izay ataontsika hoe fifoazana ampo-pirenena izay mitranga amin'izao fotoana izao zay manodidina ny nosy kely rahavavintsika ireo zany nosy kely tsy rahavavy fa nosy kely antsika eto Madagasikara satria ao anatin'ireo le nosy zany tokony anjarany Madagasikara
tantara no ampatsahivitsika ao anatin'izao resaka fanaovana amin'ny vahiny zao alohan'ny hoe iresana n'izao zava-misy ankehitriny zao. Miarabanao Andriamatosolo Iniasy Andrianarivony mankasitraka indrindra miantrano atao anatin'ny fandarana amin'izao maraina izao dia mankasitraka ihany koa iresaka ny tilo-hevitra anankiray ity izay veriko fa ilainy ny mpiaramonina amintsika ny vahoaka malagasy mpiray firenena amin'izao vanim-potoana izao. De faly miarabanao ihany koa namana Lalatiana Rakotondrazafy misaotra betsaka nanasa ny tenanay, faly miaraban'ny teknisianina miaraka miasa aminao ary miaraba ihany koa ny vahoaka rehetra eto Madagasikara zay manaraka ny ty onjapeo Free FM ty. Manararaotra ihany koa namana Lalatiana satria izao vao mifankahita tava efa elaela antsika asianao. Faly miarabanao amin'ny adidy mavesatra zay entsoroanao ka nanomezan'ny vahoaka n'Antananarivo fitokisana anao sy ny ekipanao ary mitsodrano indrindra mba aleo alasana satria tsy mora efa sarotra ary eo mpanarenana ny fireneny tsika izao sarotra zany manariny zany tanora ianao epelatananareo tanora no avin'ity fireneny ity ary indrindraindrindra olona madio fo ianao nareo olona mpitolona ary niaraka nitolona foana tsika hatramin'izao n'ity fireneny ity ka de enganie mba hoso sy ny tsara ary amirapiratra Antananarivo manomboka izao. Ya, de misaotra indrindra amin'izay firarintsoa izay sy ny fiarabana ihany koa misaotra amin'ny tsodrano aleo alasana izay nentinao teo. Ya, iresaka nyty nosy manodidina ity tsika na ny Ilze Pars Andriamatosolo Randrianarivony. Ngambany atombokontsika ty amin'ny tantara mihitsy aloha ilay izy hoe inona moa zany ny antony mahatonga ny Madagasikara mitaky an'ireo nosy kely manodidina ireo. Ahitana nosy efatra moa zany tena mahakasika atsika dia ny Juan de Nova na Jean de Nova ozy ny filazantsika azy les îles glorieuses, Passade India ary Europa. Ireo nosy kely anakefatra ireo talohan'ny fanjanahantany dia any Madagasikara fa tao anatin'ny fanjanahantany zany satria tsika voazanatany frantsay dia nalain'ny frantsay niaraka tamin'ity nosy lehibe Madagasikara ity. Miainga any le ataotsika hoe tantara Andriamatosolo Randrianarivony dia omeko anao zay fanazavana izay. Misaotra namana Lalatiana. Resa be tokoa tatoato ity resaka Ilze Pars ity zay atsoko avy atrano mihitsy angamba hoe nosy malagasy. Voadona ny ampopony ny ity tanindrazana taitra ny malagasy satria ny ambasadoro frantsay dia nanao ny fanambarana mazava ary tao amin'ny Hôtel de Ville fa andry zareo anazy andry zareo frantsay ny nosy malagasy dia resa be tokoa izy io nanomboka tamin'iny ka hatramin'izao kanefa ny alohan'ny ohatrany hoe mialatsiny miteny le hoe hitsamboamboatra dolo ny rehetra romodromotra sy ny sisa ka hanao zavatra ohatrany hoe tsy dia mitombona loatra andao aloha fantaritsika hoe inona momba nyreo nosy ireo araka ny voalazanao teo nosy efatra izy ireo 5 kory ary Juan de Nova, Îles Glorieuses, Passade India, Europa ary mbola apiko ny hoe Tromelin. Ny Tromelin moa androany dia tsy ampidintsika ato anatin'ny dinika satria izy io zany dia ny capitaine de frégate Didier Ratsiraka foin'izy ministry ny raharaham-bahiny malagasy tamin'izany fotoana no niady an'izy io. Ankehitriny kosa nefa ny nosy Maurice dia zay indrindra dia efa nitsangana hoe anazy ny nosy Tromelin sy ny nosy Chagos. Tsy resahantsika ny amin'iny fa reto nosy efatra reto fa maninona no atsika ny nosy efatra amin'ny resaka géographie aloha dia misy ny fitohizan'ny tany. Reo nosy efatra ireo dia tena mitohy tanteraka mihitsy amin'ny tany be amin'ny Madagasikara. Ranomasina kely 200 na 500 kilometatra fotsiny no manasaraka ny nosy be tany be Madagasikara sy reo nosy ireo. Zany hoe tsy azo sarahana amin'ny Madagasikara zany reo amin'ny lafiny géographique. Atsika ireo nosy ireo any Madagasikara zany reo nosy ireo mialatsiny amin'ny teny frantsay hoe physiquement satria plateau continental any Madagasikara. Géographiquement koa satria mbola tafiditra ao anatin'ny zone économique exclusive antsika ireo. Tena zay mihitsy zay de tsika ireo. Ny eo amin'ny lafiny tantara
5 sy 2 tsika am'izao fotoana tamin'ny 5 no nandefa ny andy tafika akaty Madagasikara ny fanjakana frantsay tamin'izany zany hoe 20 taona lasa 20 taona feno 20 taona am'izao taona zao am'izao taona zao zany a nidirany atao hoe corps expéditionnaire frantsay andy tafika frantsay andeha anjanaka any Madagasikara tamin'io 5 io de tsarovany tantara fefa niakatra ny atezerany malagasy romotra amin'ny malagasy ary de teo no teraka ny tolony Menalamba ary de fa nanomboka niady ny Menalamba teo ny taona 9 tamin'ny volana Aogostra 9 de namoaka lalàna ny fanjakana frantsay io le hoe loi du 6 août 1896 teo zany a no nanambaran'ny fanjakana frantsay fa zanataniny tanteraka i Madagasikara ary koa eny tsara ty ireo nosy kely miaraka aminy mialatsiny fa ataoko amin'ny tenin-dry zareo satria zay voasoratra ao anatin'ny tantara ihany a no etitrika eto loi du 6 août 1896 est déclarée colonie française l'île de Madagascar avec les îles qui en dépendent. Zany miankina Madagasikara mazava zany efa hatramin'izay fa miankina tamin'ny Madagasikara nanomboka tamin'ny 9 zany 1896 de voasoratra ao anatin'io lalàna frantsay navoaka ny mazana tanitsika io fa atsika ireo nosy kely manodidiny reo dia ny heritaona taty aoriana 7 dia fantatritsika tsara fa teo zany a ny nandro-danana ny fanjakan'andriana teto Madagasikara ary koa nandefasana sesitany ny mpanjakavavy Ranavalona fahatelo tamin'io de mbola mitoy foana ny adiny Menalamba ary ny mafy ny adiny Menalamba zany a tamin'ireo mpanjanatany ny verenana kely am'izay tantara zay na manalalatina de ametrahana eo amin'ny sain'ny malagasy tsy akanavaka amin'ny malagasy tia tanyrazana indrindrindrindra fa hoe efa trano tany fahagola de efa foin'Andriamanitra ho atsika malagasy ireo nosy ireo toizika ny tantara na manalalatina fanjanahantany zany nanomboka tany amin'ny taona 9 ka hatraty amin'ny taona 7 araka ny fantatsika dia teraka ny Repoblika Malagasy na marimarina kokoa dia namoaka lalàna ry zareo frantsay fa de ho Repoblika am'izay i Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 7 eo zany a de mba sarihako ihany koa ny saitsika malagasy fa teo anelanelan'ny 7 sy ny 9 na zao tsika fahaleovatena de teo le hoe protectorat Madagasikara fa tsy mbola afaka tanteraka iverenatsika iny ao anatin'ny ady hevitra atsoatsy fa ny taona 7 marimarina kokoa ny voalohan'ny volana jiona 7 1er juin 1960 dia namoaka décret ny fanjakana frantsay io volana io 1er juin 1960 io ao anatin'io décret io dia nasitaky ny fanjakana frantsay nyreo nosy manodidina ireo taona inona dikan'le hoe nasitany zay manko ny tsara hazavaina koa le hoe nasitaka zany de zao nanambarany général de Gaulle tamin'ny 1er juin io 7 fa Madagasikara ny mahazo fahaleovatena fa mijanona amin'ny la Frantsa fananandry zareo reo nosy kely rehetrareo ao anatin'ny ko Tromelin zany 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 a dia fanaovana tsinotsinona mihitsy
an'le mialatsiny fa le izy moa zany de ao anatin'ny tantara amin'ny teny frantsay fa alao teneniko amin'ny teny frantsay hoe violation du principe du respect de l'intégrité territoriale d'un territoire au moment de son accession à l'indépendance. Zany hoe fanaovana tsinitsinina mihitsy any zany a an'le fananatsika le tanitsika kanefa ntsika aleo tena fa de nobodoindry zareo reo nosy anankefatra reo ny 1er juin 1960 toy ihany ny tantara andro zareo iny zany rehefa nisy ny fihetseham-bahoaka tamin'ny 27 dia raha tadiditsika ny taona 7 dia niainga ny délégation zay nitarihan'ny capitaine de frégate izy tamin'izany Didier Ratsiraka ministre ndrarambahiny izy tamin'izany zay ary de izy sy ny délégation io no nandrava ny atao hoe accord de coopération zay nangedra atsika satria tena nangedra nanomboka tamin'ny taona 700 ary de fifanarahana vaovao hafa no ny rahan'ny fitondrana malagasy sy ny frantsay. Zany hoe raha tsorona mazava de rehefa rava ny accord de coopération tamin'ny 7 rava niaraka tamin'izay ihany koa ny fanapa-kevitry ny général de Gaulle tamin'ny fotoan'andro no hoe asitaka Madagasikara le nosy kely. Eo indrindritsika tsy rava. Zay manko zany le tiana fantatra hoe tsy ravan'ny fandravana ny accord de coopération zany le izy zay natonga ny toy taty amin'ny firenena mikambana le izy rehefa avy eo toy taty amin'ny firenena mikambana le izy ary ny gouvernement tamin'izany sy ny ministre ndrarambahiny-tsika tamin'izany zay amiral Ratsiraka amin'izao fotoana no nitondra n'io dossier io tany amin'ny firenena mikambana saingy ndrisy fanangina nefa avy eo nitondra fanjakana zany Andriamatoa Ratsiraka Didier 570 fanangina tanteraka io resaka io tsika tsy hiditra hoe inona no antony tena tsy fantatra satria soa ihany fa mbola velona izy angamba izy angatahantsika mba hanazava hoe fananinona nietsika mafy taona 770 fanangina ary tsy niteny tsony hatramin'ny androany mihitsy ka angamba ny mety hoe satria tamin'ny 770 nisy an'le résolution nataon'ny firenena mikambana zay niainga tamin'izay taona 770 dia namoaka résolution ny firenena mikambana mitondra ny laharana 3479 tamin'ny datiny 12 décembre 79 ny 12 décembre 770 no namoaka n'io résolution io zany ny firenena mikambana mitondra ny laharana 430/770 zay milaza hoe manainga ny gouvernemanta frantsay mba ifampidinika tsisy atakandro amin'ny gouvernemanta malagasy amin'ny famerenana tsisy fepetra ny îles éparses zay nosarahana tamin'ny Madagasikara de manière arbitraire de manière arbitraire natao ohatrany hoe ankeriny zany raha tsoriny fanapa-kevitra tokana fanapa-kevitry ny frantsay samyrery ankeriny tsy ny fampiarana tamin'izanizana tamin'ny fiombonambe ny communauté internationale firenena mikambana na itsika malagasy tompony dia io zany zao ny fikiratsika malagasy amin'izao fotoana satria ao anatin'ny firenena mikambana tsika ary ny faratapiny eto ambonin'ny tany aloha hatramin'izao mamoaka lalàna dia ny firenena mikambana dia tiako misy daty anankiray namana Lalatina taona 5 io indray zany ny fanjakana efa nentiny Ngara Valomanana tamin'io ny fahatelo ny volana janoary 5 na 3 janvier 2005 dia namorona ry zareo frantsay fa omenany zany préfet administrateur supérieur des terres australes et antarctique française zany ny fitantanana ny îles éparses na hoe TAF TAAF terres australes et antarctique française taona 5 io fahatelo ny volana janoary asa izy io préfet ndry zareo io fa de io ny zany préfet administrateur supérieur de TAF io nanomboka tamin'ny taona 5
No nitantana io zany no nitantana ny reo nosy kely reo hatramin'izany mahagaga fa tsisy réaction foana ny fitondram-panjakana tsy nisy mihitsy ny fitondrana mpanjakana malagasy hatramin'izay ka hatramin'ny androany ary ny taona 7 zany dia mbola teo amin'ny fanjakana fitondram-panjakana dia nentiny andea matomarika ravalomanany ty nivoaka ny lalàna frantsay mitondra ny laharana 224 2007 4 sy ronjato bara 7 sy 4 nivoaka tamin'ny 1 febroary 7 sy 4 io zany a dia lalàna zay akehitriny voafatatsika tena napiditra tanteraka mihitsy a nyreo nosy reo ho fananana frantsay ao anatin'le hoe taf terres australes et antarctique de manière unilatérale ihany io zany hoe tsy nifampiarana tamitsika io fa dia natao fotsiny tany ary le résolution ny firenena mikambana tamin'ny 7 zany dia nodiny tsy hita ary tena nitsahany tanteraka zany hoe raha ohatra zany bangona izy namana lalatina dia tena mampalahelo ary tena mahavariana mahalasa saina hoe 5e république tsika androany république 5 zany 4e république azafady indrindra république faefatra tsika androany fitondram-panjakana firy no nijory teto an'ity fireneny ity kanefany a dia tsy nahita teny hatramin'ny taona 1 sy 4 taona 1 sy 4 tao anatin'iny tetezamity iny vo nihetrika indray miresaka io Ilze Pars io satria ny fanjakana tetezamita zany raha ohatra tadiditsika ny zavatra niseho tamin'ireny ny fanjakana tetezamita indray zany a 450 taona tateorina raha tsy diso no nanetrika ny atao hoe any malagasy ny Ilze Pars ka eto zany dia misintona ny sain'ireo mitondra fanjakana rehetra indrindra ireo filoham-panjakana zay nifandimby teto izay atao anatin'ity hetsiky ny malagasy mijoro ity mba miantso andreo filoha reo zahay anambara amin'ny malagasy satria tonga izao ny fotoana inona marina ny antony tsy nitakiny zareo tsy nitakiny ny gouvernemanta zay nitarihany sy ny fitondrana zay nitarihany an'ireo nosy malagasy ireo petraka tanteraka amin'ny fanontaniana any amin'ry zareo ny tetezamita ihany no sa ary nijoro nanomboka nitaky an'ireo nosy ireo tena nitaky ve ny tetezamita zavatra eo amin'le hoe fitakina angamba tsy dia fitakina fa hoe nopoiriny tetezamita ny fisindreo nosy ireo zay tokony tonga amin'izay ny fotoana ijoro'ny tsika malagasy hitakina azy tao anatin'ny tetezamita ihany koa no ahoana moa ny nilazaka an'izany hoe nyresaka LGM ny loi sur les grands investissements miniers ary nanapitrirana mihitsy zany fa ny resaka 200 300 dia tsy azo ekena intsony tao anatin'ny tetezamita daholo moa tamin'ireny eto dia zay ny lasa fa ny ankehitriny zany nijerentsika zay ny tantara zany anaporofona hoe antsika malagasy tokoa reo nosy ireo ara-tantara ara-géografika physiquement araka ny teneninao teo zany ary reo ny lalàna rehetrarehetra navoaka amin'ny frantsay sy ny lalàna rehetra amin'ny fandimby nambaboiny an'ireo nositsika ireo ny amin'izao fotoana izao any zavatra tadidy aloha zany ohatrany hoe raha resahany satria mazava hoazy fa ity fitondrana rajonary mampiana ity no eo ankehitriny a izy zany no iantefany ilay fitakiana mazava hoazy tamin'ny taona 3 tadidiko andriamatoa rajonary mampiana tao anatin'ny fampelezan-kevitra nampanantena hoe hiady mafy hamerenana nireo nosy kely izay tokony a Madagasikara ireo hiverina aty amintsika zany alaina amin'ny zareo frantsay ny any ny fantaniako andriamatoa Solo Randrenary Vony dia no
hoe asa mety ho fampanantenana tamina fampielezan-kevitra ihany ve zany fa rehefa jerena dans la pratique rehefa jerena tena iainana am'izay zany ny zava-misy sarotra ihany ny tena hitaky an'le nosy iverenako angambo zay namana lalatina rehefa aveo fa alao aloha anao révélation kely aminao so ny malagasy pianao tsika tamin'ny taona 13 sy 14 nandritry ny 2 taona nanomboka ny taona 12 sy 13 sy 14 dia nisy fikambanana kely zay informel hoe GRF groupe de réflexion de faravohatra manina ny faravohatra satria tao faravohatra tao fotsiny fivoriana io groupe de réflexion io dia misy technicianina nisy mpanao politika misy olo-pirenena tia tanorazana tsotra zay ny fandinika ny resaka raharam-pirenena amin'ny lafiny politika économique sy sosialy ary io GRF io dia ny fampizara hevitra daholo ny tao no ny latsaka hoe ilatsaka ho fidiana ho filohan'ny repoblika tamin'izany fotoana ny ministry ny vola Andriamatoa Rajonary Mampianina dia nangataka izahay GRF mba eo naminy ary dia nyraisiny zahay tao amin'ny salle de conférence io ny ministère ny vola raha nandray anay izy dia nandeha nidinidinika mbola tadidiko tsara mihitsy ny cahier 50 page zay no nangalan'ny note rehetrarehetra tao ka nareo koa anisany nandray anjara tamin'ny fihaonan'io zany tenako dia tao ary ampanetretena no lazaiko anambarako aminao fa ny fitakiana avy aty aminay dia ny tenako no namaky azy zay omeko zao tamin'io fihaonana tamin'ny Andriamatoa Rajonary Mampianina io dia reto avy zany no zavatra napetraka ay taminy hoe raha ilatsaka ho fidina anao Andriamatoa filoha anohana anao zahay orinanao zahay saingy voalohany indrindra dia reto avy no napetraka ay taminy fitakiana ary famerenana ny ils et pars avy amin'ny frantsay ary fitakiana ny ils et pars io dia tsy misy fepetra sans condition ny faharoa nangatahanay taminy napetraka ay taminy dia ny fanovana ny lalàna mikasika ny LGIM na ny loi sur les grands investissements miniers nambarantsika teo satria tsy ekenay tsy eken'ny akabeazan'ny malagasy io resaka ray isan-jato redevance io moa mbola resa be ary efa mijoro daholo zao ny manam-pahaizana rehetra momba an'io ary efa miasa mangina ary efa memipotra reo manam-pahaizan'ireo ary tsy manaiky an'io koa fa io zany no zavatra anisany takinakio ny fahatelo anisan'ny etaetanay ary napetraka taminy dia ny famoronana sy fametrahana ny atao hoe banque nationale de développement anosehana ny mpandraraha malagasy sy ny tanora malagasy eo amin'ny famoronana asa ary ny farany napetraka ay taminy ny etaetanay dia ny fametrahana ny atao hoe comptoir de l'or comptoir national de l'or satria ny zavatra misy dia oka tenenina hoe fa manjato taonina ny volamena amin'ny malagasy nyvoaka nanomboka tany amin'ny fanjanahantany amanjato taonina tsy ekena intsony ka izay dia efa tsy androany angambo zay resaka zay fa efa manana paikady zany hatramin'ny andro ny tetezamity iny reo manam-pahaizana no hoe fametrahana zany atao comptoir national de l'or irégulena ny volamena ho an'ny fanjakana ary miditra amin'ny banque centrale irery ihany ka anjo moa ny zavatra nisy namana lalatina le volamena zao na amin'ny banque centrale ary dia tsy any amin'ny tsony fa dia nivoaka iny ny lalàna fa dia afaka manao zay tiany atao dolidoly tena zavadoza zavadoza ary tsy ny malagasy tsy manam-bola no afaka anao an'io mazava be fa dia ny vahiny sy ny mpanam-bola sy ny mpanam-bola ny karana sy ny sisa dia aoka ny atao hoe ny mpijirika rehetra mpijirika zay ho lasa ny volamenatsika tsy androany zay resaka zay fa mbola izy fotoana iresahana izy fotoana iresantsika lizy fa reo efatra ngeza be reo zany no napetraka tamin'ny candidat Andriamatoa Rajonary Mampianina tamin'ny zany fotoana zany nanaiky izy ary nanome toky anay tokoa izy fa hiady mafy anatanteraka an'ireo etaetanay sy fangatahanay ireo ny zava-nisy zany hoe nanaiky teo masonareo izy zany fa hitaky an'le ilzay pars zay raha tsorina teo masonay izy nanaiky fa faliko zay satria nefa nandeha mifampelezan-kevitra dia nambarany ampahabe maso ampahabe maso ary ny rehetrarehetra mihitsy eran'ny Madagasikara dia ny mahatadidy an'ireny fa
iady mafy aho izy eo zany a namana lalatina no tianay mba ametrahana ny antso ho an'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana tsy tatorana moa ny filoha fa manana izy an'ireo mpiara-miasa akaiky aminy zay maheno an'izao resaka zao zay indrindra ary trikio andriamato premier ministre lehibe ny gouvernemanta nanambara moa andriamato premier ministre raha nantaniam-panao gazety fa an'ny président république ny resaka Ilse Pars fa tsy an'ny gouvernemanta dia eto mba misitona ny sainao zahay andriamato premier ministre lehibe ny gouvernemanta hoe atsika io anareo gouvernemanta io fa tsy an'ny filohan'ny république rery tsy maintsy isika mianakavy miaraka amin'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo no misikim-ponitra mirahina mitaky an'ireo nosy ireo eto lalatina dia tsara ihany no anomezana ihany koa zany ny vaovao any vahoaka malagasy fa ao ambanin'ny nosy io ne raha ohatra fotsiny hoe Roan de Nova ny resahana ny taremarika mivoaka amin'izao fotoana tsy avoakandry zareo daoly izy fa misy eo amin'ny 10 milliards de baril ana pétrole ary mihoatra an'izany no ny gaz gaz naturel zay eo amin'ny 50 amby zato taona araka ny filazany manam-pahaizana azy ny réserve ao zany hoe ny malagasy zany tsy kapaka taitsony tsy andoro ala tsony tsy anao charbon tsony fa hatrany amin'ny zanaky ny zafikelytsika ane zany ny namana lalatina io gaz io no ampiasainy satria atsika io ary mbola afaka amokakatra ihany koa tsika anondrana ny velany amin'ireo zay firenendehibe sy mpanambola afaka ifanaraka amintsika amin'ny fitrandrana an'io fa atsika aloha io eo zany no iverenana amin'le fisarihana ny sainy mpitondra fanjakana amin'izao fotoana hoe tsy ho amela atsika io ka le izy manko zay le tena toetra ny moramora tokoa manko le izy resahana ohatr'izao nge atsika io asika ampiasaina io fa atsika ve manana ny fahafahamanao ny kapasité hitrandraka an'izany na ny anaovana ny exploration an'izany fotsiny ara ny fitilinana zany a dia aveo ny fitrandrahana azy a tsika ve afaka vitan'izany sa tsika ohatra ny entiny ampipo fotsiny dia atsika io e zao namana lalatina ny tenako tonga eto zay misolo tena an'ireo namana maromaro vitsivitsy ao anatin'ny hetsiky ny malagasy mijoro anome sarisary ohatra zao ny tenako tsy avy hatrany dia malana zay fanontaniana zay a isika malagasy tia dia ohatrany hoe eritrereto hoe anoro-tokatrano tsika raha anoro-tokatrano zany mahazo tany tsika mba andao aloha fataritsika hoe aiza atraiza ny tokotanitsika rehefa hitatsika ny tokotanitsika dia ametraka borony tsika zay io ataotsika io andao fatarina ny tokotany mbola ao anatin'ny tokotanitsika Jean de Nova Île Glorieuse Passage d'India Europa ho apetrakitsika aloha miborona afatarany ny ekizitsika ny zafikelytsika ny malagasy rehetra hoe ry malagasy io io ne ny tokotaninao e ho diovitsika ny tokotanitsika rehefa avy eo satria itsika malagasy io fiheveranay azy dia mbola mandalo fidiovana isika io tena mbola mandalo atao hoe fitadiavana ny ma ametrahantsika ma tsikatsika ary zao olana rehetrarehetra mitranga rehetra zao tsy tongatonga foana miofotsika io mandalo fiofona ary zay nylazain'ny frantsay fa hoe nahazo fahaleovan-tenitsika izahay ao anatin'ny malagasy mijoro dia samy teny aminao protectorat foantsika kay hatramin'izao tovy amin'ny taona 1895 any iainatsika 1960 hatramin'ny 2015 miala tsiny aminareo ray aman-dreny zay nitondra teo nizaniza raha vao miteny an'izany dia tafitohanareo le ray aman-dren'ny tolona sy ny taranaky mpitolona sy ny nationalista ihany koa hoe nareo manao tsinitsinina zany ny tolona zay natao ny raha ny malagasy latsaka azahoana amin'ny fahaleovan-tena tena mbola atao anatin'ny protectorat foana ny fahitanay azy a Madagasikara zay nilazaina fa mahaleo tena nanomboka tamin'ny taona enimpolo ka hatramin'izao fa tena aka ny fahaleovan-tena antsika amin'izay tsika ny fahitanay azy
am'izao zao zany vao tena anomboka izy io amin'ny fotsy miangatra ve tena afaka mi se permettre maka fahaleovatena tsika ndre matosolo randrenarivony raha zao zava-misy iainana zao so de mba le chemin inverse azany tsara kokoa hoe ndao hiverina ho département na hiverina ho frantsay sanatryavina malagasy reny ianao malagasy reny a tsy hiverina mihitsy a ho zanahana zany tsika araky ny teniko teo tsy zanahana fa ohatran'ny la réunion Mayotte sy ny sisa namana lalatina zao zavatra mitranga rehetra zao a misy zanahary ao tampony loha misy Andriamanitra manana ny tompotrika izy mandatra ny zavatra rehetra mangirifiry ny malagasy tena mangirifiry ao anatin'ny fahantrana ary zara de miteny hoe mety tsy ho latsaka ambaniny zao tsony angamitsika satria fa tena faran'izay tena latsaka ambany fa saingy zao tsy mbola nipoka ny ady atrano teto amin'ity tany ity satria ny malagasy manana ilay atao hoe fanahy ary io fanahy maha olo ny malagasy io mbola nitanatsika ho iray hatramin'izao ka eo zany a no amerenako ihany an'le teniko taminao hoe zao fiofona iainatsika zao andalovatsika zao de hitondratsika ho any am'le tena fahaleovatena marina ao anatin'ny firaisankina fanajana foana n'le fanahy maolona satria ny fanahy ny saina ny fo reo no etitsika iady anavotatsika n'ity firenetsika ity ndao aloha fatarina hatraiza ny tokotany de ametraka borina tsika ho fantatry ny frantsay tsy ho fantatry ny eran'izao tontolo zao fa io ny taninay rehefa aveo hiverina am'le teninao teo a manana manam-pahaizana tsika ny mampalahelo lalatina teto amin'ity tany sy fireneny ity dia ny manam-pahaizana natao ankilabao tsy mba nomena toerana so de mifanohitra am'izay manam-pahaizana ny alangalana manam-pahaizana anao démission collective manam-pahaizana ny gérer carrière carriériste daholo de tsy ndrarahan'le firenena fa zay azahoana tompontsoa mety misy zany mety mitombony zany satria eo tokoa satria ny resaka politika foana politika politicienne natao aloha de niazakazaka tamin'izay daholo fa za miteny aminao efa reo manomboka mipoitra tsy kelikely reo amin'ny ainao manjery amin'ny fivoriana atsero efa mipoitra amin'ny manam-pahaizantsika ary tsy menatra no mitsangana ary mbola misy zay tsy samy mipoitra fefa mba mivorivory sy efa mifanantona andretrarehetra any tsy eto Antananarivo ihany za samy tenenao an'izany na any amin'ny faritany fa maninona ny tsy samy mipoitra reza nge le adevitra ary angamba zao zavatra miseho tily zay party angamba hoy zahay a zay no antenaina mety occasion anankiray a hipoirany manam-pahaizana sy ny manam-panahy rehetra eo koa mantsy misy ny manam-pahaizana fa tsy manam-panahy fa nilain'ity fireneny ity de nijoronony manam-panahy sy ny manam-pahaizana mila an'izay le firenena de zao ny fantaniko Andriamanitosolo Randrenarivony ahoana ry zany no atao amin'ny raha tena am'izay hoe nietsika atao asapaitanana am'izay zany de manière concrète hoe inona no atao hitakina an'le nosy satria no miresaka nge afaka miresaka daholo e fa inona no atao aorinan'le resaka ary zao ny eritreretinay namana lalatina faly aloha zahay satria tatao anatin'ny ataotsika hoe fotoana vitry zao indrindra tatao anatin'ny herinandro de efa mitsangana sy mijoro daholo ny ty tanyrazana tsy hoe daholo fa manomboka mijoro ny tsy hitovizanay angamba amin'ny sasany dia ho alavitina tanteraka mihitsy ny fanindraindrana olona na hoe anaraka olona ny tsy hitovizanay keo amin'ny sasany aty aminay de ho amprimina ny loko politika ho amprimina tanteraka ho aleviny mpito mandifitr'olona ny resaka hoe ny tena antoko politika tsy na antoko politika ary fa dia le olo-pirenena no avondrona ty tanindrazana rehetra olo-pirenena no avondrona inona moa ianao no atao tsy jerena firean-kevitra zany fa de tena tsy jerena firean-kevitra politika mihitsy zay zany ny zavatra eritreretinay raha ny avaty aminay zay tsy manda hivoronan'ny hery rehetra ny ty tanindrazana atraotsy fa ny aty aminay kosa de zao samy manana ny lalana io aloha ka ao ny tenany angamba no
ny anarany ny oetiny hitariany an'le tolona ny sasany ny atoko politikany fa ny anay kosa de ohatra zao ny namana lalatina zany a no atao hoe paikady na stratégie anao ny antso avy zany zay a ho avy ny andro tena natonanay anomboka iseo daholo fa ny tenako moa zany zao mpandrindra ary solo tena fotsiny ihany fa iseo daholo ro namandro ary mbola hitombo ary fa iseo zay amin'ny anao manjery a ametrahana ny paikady rehetra iantso ny isam-batan'olona ny olo-pirenena manerana amin'ny Madagasikara inona hoe ianao no atao zao nga manaovatra ny azo ambara ny fanoroatana anarana fanaovana sony anarana fanampina anarana adresy fokotany ary sony miainga any amin'ny fokon'olona miainga any amin'ny fokotany karazana pétition zany iainga mihitsy zany a ny fitoriana ny la frantsa avy aty aminay aiza no tsy fangatahana anay reto avy zany a ho alefa any amin'ny firenena mikambana ONU ny vondrona africaine union africaine ny organisme internationaux zay tsy tononona fa maro ho apetraka ihany koa amin'ireo ambassade sy consulat eto Madagasikara ary de ometsika kopia ny gouvernemanta frantsay fa manino zay tsy miteny hoe fangatahana fa fitoriana hitory zahay hoe anay ny tany atsika ny tany io zany a tsy hoe angataka zay anay anay io tany io hoe tsia satria averiko ihany averinay atao amin'ny malagasy mijoro fa efa napetraka ny frantsay tany taona fito sy roa arivo any ny lalànany numéro 224/2007 du 20 février 2007 fa anazy tanteraka ao anatin'ny atao hoe taf io zany hoe raha tsorina zany ho anareo de hoe nangalatra izy zany nanao an'izay fanapa-kevitra tamin'ny lalàna lasany ny tanitsika no babony ny fananatsika ka lasaniko tsika mianahana ozy ny fiteniko ka eo le ilazako aminao hoe miantso an'ireo mpitondra rehetra taloha hoe fa inona ny nahatonga n'ity zavatra ity tsy fampitsikera fa hoe mba hitadavana paikady miaraka hoe ndao hiara-iady amin'ny maha-olo-pirenena tsotra andry zareo satria izy efa nitondra teo amin'ny maha-olo-pirenena tsotra azy ilahatra amin'ny olo-pirenena malagasy rehetra andao iady ka io fitoriana io ady io tsy mora io lalatina eto zany a no isy tomana ny sain'ny malagasy rehetra isatokantrano isam-pianakaviana samy midinidinika ambany tafitrano satria inareo mianakavy kely tsika mianakavy kely isatokantrano inona no atao isaky ny fokon'olona isaky ny fokotany satria tsy mora io ady io fa izay kosa ao amin'ny fikambananay de efa nanome fetra efa nanome fetra ihany zay raha sitrapon'ny tompo sitrapon'Andriamanitra lalatina fa dia feno 20 taona amin'ny 9 aogositra 1977 nananganandry zareo ny saina teto Madagasikara ary niondrika ny saina malagasy ka mba farafahatarana zany a miverina amintsika amin'ny 9 aogositra 1977 ny tanitsika tsy atao ela nefa ny lavitra akaiky le izy fa aminay zany de feno 20 taona amin'ny herintaona symbolika zany io lalatina date symbolique année symbolique 1896 miverina aminay ny taninay 2016 na iny kidona na iny kiatra 120 taona teoriana zany verina aminay ny taninay ka ndraso aloha tsika ohatran'ny hoe somary réaliste miverina kely aloha lalatina zafady satria mbola tsy voavaly zany ny tanteraka natao inona no atao ametraka fitoriana zany a ny vahoaka malagasy mety ho ray taona mety 500 kilô ny lanjany sonoy iainga avy eto Madagasikara vitatsika eo mety imeny sasany aneso fa eto koa zany de hoe aho hoe ilatsaka daholo ny saritava iza ny tian'ny tanyrazany ilatsaka eto ny saritava iza koa ny frantsay iza koa no frantsay zay nge ny olantsika eto foana hoe misy saritsarina misy mpitondra zany zay sady frantsay ny malagasy de sahirana misereany zay indrindra zay indrindra
de ny nanontany ianao teo ny momba ny etrika dia mazava loatra rehefa ao anatin'ny fanaovana tsony io de isy ny hetsi-bahoaka zay ieritreretiny fikambanany malagasy mijoro tsy mbola ambarandroany hoe ino ny hetsi-bahoaka io na ahoana ny endrika isy ony fa tsy maintsy isy ny hetsi-bahoaka eto antoerana. Ary ny farany de araky ny lazaiko anao teo ary eo no amarana anazy fa amin'ny manaraka angamba no bebe kokoa ny fanazavana ary tsy ny tena korery fa reo ny mpiara-mitolona de mbola hipotra sisy eo daholo de fa ambaranay deny zao ambaratsika deny zao ianao na manala latina de hoe engany e ary mino fa ho anisan'izany tsika malagasy no anangana ny sainam-pirenena am'ireo nosy efatra ireo amin'iny taona 1924 iny anisan'ny etsika azy efa homaninay zany nde hoany zany hoanitsika atsika ireo hoe maninona mpanjonitsika no maramila frantsay misambotra azy mamono azy mamerina azy aty amin'ny taniny nisy ara toatrany hoe io loa tsy fantatra marina sady iso ohatrany hoe nitazony zareo gadrainy kely tany aloha tsy any la voana verina zay nisy an'izay zone économique exclusive any zareo tamin'izay de andry zareo no natratrarana an'le mpanjony gasy ka ozy ianao inona ny etsika reo zany telo lehibe etsika telo lehibe indrindra ny fanarana ny olo-pirenena malagasy manerana Madagasikara anao soni isy itety mihitsy zany nareo faritany isy fanetanana amin'io aminareo hainao manjery tsy voatery izay no itety zay foana koa mantsy lizy hoe tsika va Antananarivo no itety ijoro daholo ny samparitra ny isan'ny distrika mitsena avaty anovan'ny olona soni manana objectif ve nareo hoe firy ny tanjona soni voangona io zany de sarotra ny mandainga fa mbola tsy manana fa ny tenako zay eto hoe raha mahazo ray tapitrisany isika fa zava-dehibe million de signature zava-dehibe mihitsy zany io mantsy ny tenako no manjary mbola tsy mifampiraisana taminamana zany fa tsika sy anao tsika menadamy resaka eto fa raha mahazo 1 million de signature any tsika zava-dehibe ka ho avy amin'ny ainao manjery zany ny fanetanana momban'io sy ny toro lalana rehetra hoe aizany manao soni momban'io aizany manao soni fa iaingy zay de ny faharoa de ny lazaiko teo isy hetsi-bahoaka iarahany Madagasikara ray vohatra ny faritra 20 eo mpanomanana an'io koa zay ary ny farany de ny fananganatsika saina solotena ny vahoaka ka eto dia mbola isy tena resadresaka sy dinidinika lava momban'io satria saripady io izy milaza fa anazy ny taniny ka saripady de saripady io fa ny zavatra tiana ho ambara fotsiny na manala latina de zao amaranako azy ity fireneny ity de firenena manana ray aman-dreny ara-drazana izahay ato amin'ny malagasy mijoro ty hetsika ity dia tsy andingana mihitsy ny ray aman-dreny ara-drazana amin'ny faritra 20 zany hoe anantona an'ireo ray aman-dreny ara-drazan'ireo nareo anantony zahay ary antson'ireo satria ny zavatra rehetra zay ho atao de tsy maintsy hiaraka amin'ny ray aman-dreny ara-drazana fa tany manana ray aman-dreny Madagasikara faharoa manana ray aman-dreny ampanahy Madagasikara ny ray aman-dreny ampanahy tiako lazaina de zao firenena mivavaka ty Madagasikara ty manantsika ny FFKM amin'ny fiangonana zandriny manantsika andreo ray aman-dreny ampanahy isa-tsokajiny manantsika ny finoana silamo zay manana ny toerany manana ny ray aman-dreniny keo ampanahy ny finoana silamo finoana bahay ny finoana boudiste ny finoana rehetra hindou eto Madagasikara tsy afaka mandingana ny ray aman-dreny ampanahy isika izahay raha ny eritreretinay fa tsy maintsy anantona andry zareo ary mbola hifampidinika amindry zareo zay le hoe ndretrarehetra zany no miara itsoroka an'ity ady ity manana koa tsika
ny société civile maro be eto Madagasikara dia tsy maintsy anainga ihany koa an'ireo société civile ndreo hitondra ny anjara brikiny ary koa manana mipaikadiny daholo reny rehetra reny de tsy maintsy ho atonina ihany koa ry zareo anao antso ho an'ny zareo ihany koa eo ihany koa reo antoko politika sy fikambanana politika zay le nilazaiko tery hoe izahay zany atao amin'ity fikambanana ity dia nalainay mihitsy le kaskety sy le t-shirt fa ao anatin'le hetsika zay ataonay de iantso ny antoko politika rehetra tsy akanavaka ivondrona efa misy ny mieritreritra misy commissionna kely zany am'izao tsika am'izao efa mivory sy efa mandinika an'izany zavatra zany misy ihany koa reo malagasy mpiray-tandrazana amintsika any an-dafindrika ivelan'ny Madagasikara reny koa tsy maintsy mbola hoetrehana zay sy zay namana lalatiana lavalava le izy fa mbola ho lava ny resaka ho mafy ty ady ty fa ny teny kely farany angamba mbola tsy farana fa mbola manam-pantanina vitsivitsy zao sika nantaniko voalohany aloha raha sitraka hoe ary maninona mba hananana karazana legitimité tena tsy adikevitra zany am'le fitakina na le fitorinana tsy fantatra zay etsona anazy tsy azo etreretana ve ny mikaraka manery zany ny fitondram-panjakana nanao karazana référendum na fitsapakevy bahoaka ohatra amin'ny amerenana andreo nosy reo aty amitsika satria ny olana manko zany zao iarahantsika mahita andriamatoa Solorandranarovony le fitondram-panjakana mihitsy ankeny no tsy de mariska loatra hitaky an'le nosy zany hoe ninina finiavana sy ataotsika hoe faresen-daritsika vahoaka malagasy tsotra olo-pirenena rehefa tsy manana an'le fahefa-panjakana isika hanao an'le fitakina nefa le mpitondra fanjakatsika manana an'le fahefa-panjakana tsy mariska mety ho maty akaranany ihany le action tsy mety vera hoe satria na mbola manana 1 million de signature zany mbola azo edikevitra foana nge hoe ny fironinareo ny 500 000 tam'izany na tao an-trano tao fotsiny nareo na moriporina sony fa tena légitime indrindra zao de hoe un référendum populaire de milaza ny heviny ny olona so otranao namana lalatiana hay ianao fa mitovy hevitra aminay tena anisan'ny dinidinika ambany tafitra ny tokoa zany saingy zay zany ny hevitra hoe mbola ho aroso am'ireo le tsokajin'olona maro samy hafa le izy de hoe iainga avy tao le sosikevitra fa tsy hoe izahay zao saingy vaky moa le resaka ay ianao koa fa nanana an'le eritreritra fa tena anisan'ny tanjona mihitsy zany mihetsoana ny fitondram-panjakana hoe référendum etsy bahoaka ka ny valin'iny no ino manko mahavoafatotra le fitondrana iny mahavoafatotra moa zany en théorie fa fatatsika ihany fa tsy de mitazona ny teny nomeny loatra ty fitondrana misy am'izao fotoana izao ity ny andra ny ayahako de hoe le recours ndray hoentinareo any amin'ny setreraisam-pirenena fantatsika nefa fa raha ohatra hoe fifandanjakery na rapport de force tsika ohatrany tsy teny ihany eo anatrehan'izany frantsay zany zany hoe atody ady amambato zany le firenena malagasy na le vahoaka malagasy mihitsy raha ifanohitra am'izany frantsay zany indrindra moa fa eo amin'ny setreraisam-pirenena no entina le ady any amin'ny firenena mikambana izy membre ny conseil de sécurité izy manana droit de veto etc etc raha atao entourialisme zany ohatran'ny sarotra ihany le atsika mba tsy lazako hoe impossible angamba sa manahoana namana lalatiana tsy maintsy mifankaheritsika ary raha voanomboka iady zany hitory andry zareo aka ny tanitsika sika ka avy hatrany de hoe itsika ave aresy an'ireo itsika ave ry zareo ane zao zareo matanjaka avy hatrany de tsy maintsy mbola izy ary bailleur de fonds antsika principal eto Madagasikara tsy maintsy mitafy heritsaintsika mirahinitsika mifanabe-tsika mifankaheritsika betsaka ny obolana milaza an'izay ho vatotsika zay misaraka ozy maninona moa zay mitampatra vato ary mafy tsara ny saitsika hiatrika an'ireo be zay ny lalovan'ny malagasy zay namana lalatiana ary mafy zay fa za miteny aminao efa miandry an'le antso ny malagasy zao tena miandry an'le antso hoe mitsangana am'izay hitsangana ny malaganao za aloha de mino an'izany tsy ao anatin'ny
fanapotehana tsy ao anatin'ny fifamonoana tsy fanapotehen-javatra sy tsia hafa dia hafa no eritreretantsika mianakavy hitondrana ny titolona vaovao ty miverina en 1896 ny tolotsika zao mihoatsika aloha ny tokotanitsika mihoatsika ny tanitsika firaisankina ny amaranako azy fotsiny namana lalatina dia misy point anankiray tiako mba horesahana kely satria saripady de saripady ary nanome afatra mihitsy moa zany reo namana tsinony zany satria resaka fitondram-panjakana frantsay izy ty ary ihany koa fitondrana mpanjakana malagasy sy vahoaka malagasy ao anatin'izany fitondram-panjakana malagasy zany a dia azadino fa misy ny folo alin-dah tafy bahoaka gendarme polisy mila mitandrina inona ny tsy maintsy hitandremana dia zao izahay ato amin'ny fikambanana hetsika malagasy mijoro dia mba manao antso avo ho an'ny olo-pirenena izay miantso telefônina aty amin'ny radio na koa manao lahatsoratra any amin'ireny gazety reny ny olo-pirenena ho afa tsy miteny zay hoe mpanao gazety fa ny olo-pirenena mba ho atsahatra ny antso atao amin'ny folo alin-dah mba ho atsahatra ny fandrangitana ny resaka folo alin-dah resaka stratégie resaka tena saripady azadino fa ro folo alin-dah atsika ireo dia manana ny statuany azadino fa ro folo alin-dah atsika ireo dia manana atao hoe obligation de réserve ary tsy ny folo alin-dah atsika no andeha anaovantsika fihetsiana ka hoe tsy tia tanindrazana reo no ambany faneva reo no mitana ny fitaovam-pihidiana raha misy ny eo ambanin'ny sainam-pirenena sy miaro ny sainam-pirenenantsika ny fanevantsika dia ny folo alin-dah ka ao anatin'izao hetsika rehetrarehetra zay hoetsehan'izao re tompoko mba mangataka izahay atao amin'ny hetsiky ny malagasy mijoro arovo ny folo alin-dah atsika satria ireo rehefa mihetsika dia ny baiko politika ny fitondram-panjakana ny mampietsika azy zay ihany ny politika ny fitondram-panjakana no mampietsika ny folo alin-dah ka mba ajao izy ao anatin'izay statut misy azy zay arovy izy ao anatin'izay statut misy azy zay satria firenena tokana folo alin-dah tokana fitondrana tokana vahoaka tokana zay ny otritsika entina miady amin'ny frantsay zay ngamba no afatra kely ho an'ny olo-pirenena namana lalatina ny aran-kasitrahananao ndre matosolo iny Asakandrianavony nitondra n'izay resaka izay sy fanazavana izay tamin'ny mpiaino atsika tamin'ny tsy marainay ity dia manao velomanao ihany koa misaotra indrindra namana lalatina misaotra ny teknisiana ary misaotra ny vahoaka malagasy manaraka amin'ny Free FM ary mbola araka andrazaiko teo mbola vao fanombohana ihany ny androany fa mbola isy ny fanazavana bebe koa ary fifandraisana amin'ny malagasy rehetra bebe koa orina kely fa dia misaotra indrindra mankasitraka indrindra ny vahiny ihany tondra n'izay resaka izay